Nanatanteraka dinikasa mahakasika ny ady amin'ny kolikoly ny teo anivon'ny postra malagasy ny biro miady amin'ny kolikoly androany izay notanterahana tetsy Antaninarenina. Anisan'ny tetikady mahomby amin'ny fitantanan-draharaha ny famolavolana paikady mahomby sorohana ny trangana kolikoly eo amin'ny postra malagasy. Izany indrindra no tanjona amin'ity fanatanterahana atrikasa ity izay notarihan'ny mpanolontsaina teknika eo amin'ny foibe mpitantanana Bromale tena misahana ny ady amin'ny kolikoly izay misolo tena ny tale jeneraly ny Bianco sy ny mpiara-miasa niarahana tamin'ireo mpiasa ny postra malagasy. Atsoato zany ny birao rehetra 500 ho an'ny postra malagasy dia afaka ampitrosa vola mitandraraha madinika sy mitsotra ka eo anatrehan'izay andraikitra vaovao zay sy boava zay tsoroana izay dia tsy misalasala zay nandombaravaranana tany amin'ny Bianco nangataka torotanana mba hametrahana paikady sy politika hoe afahana misoroka n'izay mety mitrangana kolikoly atao amin'ny postra mba afahana manatotosan-tsakan'izay tavan'izay andraikitra izay. Maro ihany koa ireo vokatra andrasana sy ireo dingana ataon'ny biro miady amin'ny kolikoly ho fanampinan'ny postra malagasy. Fandrarahana ara-bola no atao amin'ny postra malagasy. Efa natao hatramin'izay fa miampy zany andraikitra zany. Be dia be no mety tranga iseho amin'izany azadiny fa nasampanjakana amin'ny postra malagasy volam-panjakana volam-bahoaka zany kirakirainato ny voalohany amin'izany zany zavatra mety atahorana tranga mety atahorana dia ny trangana fanodidina volam-panjakana na ny détournement de deniers publics. Tsy ferana koa satria asam-panjakana no atao ato tsy maintsy tolotrasa koa zany tolotrasa zay atao dia tsy maintsy manaraka ny lalàna amin'ny tolotrasa ny asam-panjakana. Ny mety isiny ny fifandraisan-telo mety isiny ny tsy kombakomba ao anatin'izany fanomezana tolotrasa zany rehetrarehetra zany ny zavatra ezahantsika mba tsy isiny ary raha nisy ary mba hita ezahantsika ny anofanana azy. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny fanambaram-pananana avy amin'ny mpikambana ao amin'ny tompon'andraikitra ambony rehetra eo anivon'ny postra malagasy.